Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy ny mpamatsy vola ivelan'ny banky iraisam-pirenena dia hanome vola 700 tapitrisa dolara Madagasikara mba hanarenana ny toekarentsika taorian'ny krizy. Maritra Marikoto sy Herindrina Rasoloarjona. Ny antefany vantana amin'ny vahoaka sahirana ny fampiasana ny vola mitentana 720 tapitrisa dolara Amerikana nampiasain'ny Banky Mondiale teto Madagasikara tamin'ny taona 2010 sy 2020. Araka ny fanazavana ny Mendramatoa Hale Braidi, Country Director ny Banky Mondiale ny asa teto nandritra ny roa taona mahery. Fampiasam-bola tamin'ny alalan'ny fandaharan'asa PGDI sy ny PE sy ny tetikasa marobe nitsonjovana manokana ny toekarena sy ny sosialim-bahoaka. Nisy tamin'ny ampahan'ny vola io no natokana iarovana ny arena ara-boajanahary eto Madagasikara, indrindra fa ireo faritra arovana mba tsy ho ripaka noho ny fitrandrahana tsaradrariny ny azo sarobidy. Nankasitrahany ity solitena ny Banky Mondiale ity manokana ny ezaka vita ny ONG Alliance Avoir Gasy amin'ny antso nataony sy ny hetsika marobe anakanana ny fandrobana ny ala sy ny biby. Na maro aza ny sakana dia tsy ny raviravin-tanana Ramatoa Braidi sy ny mpiara-masaniny ary ny gouvernemanta malagasy ny karoka vahaolana azahoany Madagasikara famatsim-bola avy amin'ny Banky Mondiale. Itombo 530 tapitrisa dolara Amerikana ny vola ampiasaina ny taona 2010 sy 2020 ity. Nanamarika ny fahavonona ny Banky Mondiale anampany Madagasikara hatrany i Ramatoa Braidi. Nomariany ihany koa fa zava-dehibe ny firaisan-kina ny communauté internationale momba ny Madagasikara. Nilaza ny Prime Ministre Omer Persik fa tsy azo atao ambanin-javatra ny fanampin'ny Banky Mondiale. Banky Mondiale zao no nanampy atsika tamin'ny fisorohana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fanondranana tsy ara-dalàna koa ireny andramena ireny. Koa dia tsy maintsy no nilazaina teto zany ny ezaka izay vita ny mikasika an'izay ary ny fanampina izay nentiny zareo tamitsika mba nafahana na dia tsy nanakana tanteraka aza fa mba nampiena ny fitrandrahana tsy ara-dalàna an'ireny azo sarobidy ireny. Be dia be ny mpiray-tanindrazana amintsika reny tena marifo indrindra no iantefany ny fanampin'ny Banky Mondiale. Ary misy koa tetikasa efa ela nisy PE3 zany hoe zany le mikasika ny tontolo iainana maro hafa koa zany no mbola ino anampin'ny Banky Mondiale atsika zany. Andahoan'ny Madagasikara tsy ho ela Ramatoa Hale Braidi ka ho fangasitrahana azy noho ny asa nataony dia notoloran'ny fanjakana malagasy Maroboninahitra Commandeur de l'Ordre National malagasy izy. Izy toerana azy eto Madagasikara Ramatoa Coralie Brazers.